famindrapon'Andriamanitra izay mitondra ho amin'ny famelan-keloka. Talohan'izao isika dia nahita fa tombontsoa lehibe, izany hoe manana ny famindrapon'Andriamanitra izany, mandray ny famindrapon'Andriamanitra, mandray famelan-keloka. Izao isika dia antsoina indray mba hamela heloka. Mitombona tsara mantsy ny filazana manao hoe tsy afaka manolotra izay tsy ananany ho an'ny hafa izaho sy ianao. Marina izany satria ataoko ahoana tokoa moa ny hanolotra izay tsy ananako na dia maniry izany aza. Zao nefa eo amin'ny sehitry ny famindram-po sy ny famelan-keloka dia mila fahatsapana an'izay ataon'Andriamanitra isika vao afaka hahatsapa ny hasarobidiny fizarana izany amin'ny hafa. Ao amin'ny Luka 9:7-7 dia milaza manao hoe mamelà dia mba havela ianareo. Mety mafy kokoa ny fatakarana ny amin'ny hoe tsy hamelantsika ve Andriamanitra raha toa ka tsy mamela ny hafa isika. Fa ny zavatra azo ambara dia ity: ataoko ahoana moa ny hamela ny hafa nefa izaho aza tsy nahatsapa famelan-keloka avy amin'Andriamanitra akory. Ataoko ahoana moa ny hanana fahazotoana hamela heloka ny hafa nefa izaho aza tsy mahatsapa fa sarobidy izany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Ary eo indrindra no ahafahantsika mahatsapa fa ilaina dia ilaina ny fahatsapana ny famelan-keloka, ny hasarobidiny izany famelan-keloka atolotr'Andriamanitra izany. Ny famindrapon'Andriamanitra no mahatonga antsika ahazo famelan-keloka. Mazava ny fanambarana ao amin'ny Jaona 1:1 ka ny 9:7 izay sady manentana no mampahatsiaro antsika fa raha miaiky ny fahadisoantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra satria mamela ny helontsika izy. Izany fahatsapana izany nefa no hiteraka indray fahavononana hamela ihany koa ny hafa. Mangidy indraindray ny toe-javatra miseho, mahatonga ngidi-po ka mety ilaza mihitsy ianao manao hoe afaka mamela fa tsy afaka manadino, afaka hamela fa tsy maintsy ho ataoko tsapanao izay hirifirina azo azay, afaka mamela fa zany tsy Andriamanitra sy izay mety ho fomba fiteny mifanaraka amin'izany. Androany amin'ity fotoana ity dia mifanentana isika fa raha sarobidy amintsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia sarobidy ho antsika koa ny hamela heloka ny hafa. Tsy zavatra terena, tsy zavatra ilana tambiny, tsy zavatra atao hoe hafa noho izany, fa noho ny famindrapon'Andriamanitra izay nataony tamiko tsapako izany, izay nataony taminao ka tsapanao zany, dia izany koa no hitondranao ny hafa. Ka na misy aza ny mety zavatra miseho, eny hoy ny tompo manao hoe hitany izay tsy nitady, niseho tamin'izay tsy nieritreritra ny ahita azy akory, mety ho avo lenta be zany ho aso ho anao. Saingy izao, raha sarobidy amintsika izay nataon'Andriamanitra ho antsika, dia raisintsika fa ho sarobidy amin'ny hafa ihany koa, indrindra ity famelan-keloka ity, noho ny famindrapon'Andriamanitra. Koa tiako ny tondra-bavaka manokana satria mety fanandramana izay azo lazaina fa tsy maintsy iainantsika izany eo amin'ny fikolokoloana ara-panahy. Koa manasa anao ary fa hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao zay noho ny famelan-keloka izay atolotrao. Meo anay ny fahatsapana ny hasarobidiny izany, mba hahafahanay ihany koa mamela ny hafa
Ary ampio izahay Tompo, hankasitraka izany famelan-keloko avy aminao zany, ahafahana ihany koa mamela ny hafa. Omeo anay ny toe-po feno famindrapo. Omeo anay ny fahaizana mamindra fo. Ka izany dia ahatonga anay ho loharano, fiadanana ihany koa ho an'izay mifampikasoka aminay. Fa ianao Jesosy Tompo no hitondrana zany vavaka zany. Amen.